Akatrikatsarany amin'ny fitora arivo eto amin'ny trano fitenenanay ato amin'ny roa zato teboka valo ny radio no aranareo amin'izao fotoana izao ato anatin'ny fandaharana Havaky Batsira misy itsaky ny sabotsy toy izao manambahiny ny fandaharana ity zany efa ilaza Razafy izay flot nasionaly ny atoko RCR miarabana miarabanao namanao Olivier miarabany mpanaraka ny fandaharana Havaky Batsira ny amin'ny takaribatia dia misaotra be dia be nareo ato amin'ny radio mandray ny RCR ny takaribatia miarabana. Ao anatin'izay hoe Vaky Batsira izay ho resantsika ato ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny no resantsika eto ao anatin'ny toetra raha atao hoe mafapantsika amin'izao fotoana izao namana Andriamatoa Razafy Arson nisy an'ireny hoe 4 milliards efatra arivo miliara volany otina tsy fantatra tsy hita mazava tsara manahoana fijerinareo amin'ireny androso ve tsika amin'ireny zavatra izay efa nambarany RCR zany efa ela zay no miteny maty ny rafitra ny système finance publique atsika efa ela tsy hisy intsony efa obsolète tanteraka ny procédure financière rehetra efa obsolète daholo ny règle ao anatin'ny finance publique atsika normal raha ohatra ka ho azo ahodiny volam-panjakana ao amintsika nge eto amintsika nge ny pièce justificative raha ohatra ka hoe menao crédit na téléphone ohatra ny service opérationnel anankiray any amin'ny base any dia misy manaritra pièce justificative any amin'ny trésor hoe carte de crédit misy arivo no aterina eo ahoana moa nefa anao vérifié fa tena carte de crédit nividinareo sa le carte de crédit nikikisana tany amin'ny cash point dia mivarotra detoamoana ohatran'izany ahoana ny ahafantarana zany tsy misy ahafahana amin'ny contrôler ny finance publique intsony ny zavatra misy eto amin'ny firenentsika tsy manaraka réalité eo efa tsy nisy mise à jour io tao anatin'ny taona maro isorana ihany cour des comptes manaprofy indray fa maty ny système administratif maty ny système financier tsika maty avokoa ny rafitra rehetrarehetra marina indray zany ny TMRCR ka raha niteny izay tany am-boalohany tsy afaka andeha lavitra zany rehefa tsy nova rafitra dia miandrotsika zany raha ohatra ka afaka mandeha lavitra tokoa na tsy ao anatin'izay hoe fanovàn-drafitra izay efa ela no dradradradrany RCR izay misy ihany koa mangala tahaka an'izay fanovàn-drafitra izay ahoana marina le fanovàn-drafitra tiany RCR ho atao zany zay nge le titezana efatra na manao Olivier ahoana ny manova rafitra novalinay io tao anatin'ny formation androany atiny efatra ny laniny atao fa azo lazainao mbola nomenimenina ny mpanatrika hoe tsy ampy le fotoana ka raha adiny efatra moa zany tsy ampy anazavana anazy raha ho azavaiko amin'ny fomba théorie eto leo dia ho tezitra indray ny olona hoe théorie be zany raha azavaiko amin'ny fomba pratika eto le izy dia mila adiny enina adiny fito sika vao mahazava le tena fanovàn-drafitra ray manontolo fa ohatra vitsy foana ny raisina rehefa miakatra ianao manjery tahaka an'izao na rafim-pitsarana na rafim-panabeazana na rafitra fananatany na ny rafitra administratif atsika efa tsy mandeha amin'izay lohan'ny daholo ka raha miova fotsiny ny anankiray amin'ireo ohatra hoe ny rafim-pitsarana ny miova dia efa miova ny rafim-piarahamonina eto amintsika satria miaina ny tsy fandriampalemana fa ny rafim-pitsarantsika dia mampirisika ny olona hanao corruption magistrat-tsika nge telo miasa ho an'ny olona rahetsy dia amin'ny fotsy miangatra raha atao hoe ny ray alina amin'ireo manana rafim-pitsarana ianao zany le milahatra eo dia ianao ary milarana fa ray alina olona telo no mandray anareo ao ahoana hanao corruption anao sa tsy ianao sa hiandry le larana fa ray alina dia misy olona 9 amin'ny 70 700 5 arivo eo alohanao hanao corruption anao sa tsy ianao fahavalizy fantany ao anatin'izay moa zany hoe mila ny zavatra hita hoe io mahatonga ny corruption io le hoe zavabe zay satria le rafim-pitsarana tsy misatisfaire na manome fahafahapoa an'ilay vahoaka satria ny rafim-pitsarantsika dia mbola copier-coller ny rafim-pitsarana tany ivelany zay tsy mifanaraka amin'ny kolontsaintsika zovina aminao hoe fitsaram-bahoaka nalaza be teto Antsirabe dia nisahany votry nahitana fatin'olona anankitelo reny ny hafarany rehefa tsy mahatoky ny fitsarana ny olona tany Manakara fitsaram-pokon'olona eran'ny Madagasikara raha atao ny statistika efa saika rozy daholo faritra rehetra amin'ny fitsaram-pokon'olona satria tsy mandeha araka ny tokony izy ny rafim-pitsarana dia natokana ho an'ny manam-bola ohatra raisina foana zay hoe raha any ndao ataontsika hoe any amin'ny 100 kilometra ianao manana raharaha
ka mba misy mangalatra ny zavatra tokotaninao dia mandeha 100 kilometra ianao mamonjy fitsarana mbola entoanao nge frean'le mpangalatra dia mifrenao dia mifren'le zandary anankiroa manaraka le mpangalatra dia rehefa tonga any amin'ny ville ianao mbola manofa sambra hivatanana satria mbola tsy fantatra anao na hovaray fitsarana androany na tsy mbola ianao koa zany miantoka ny sambra le mpangalatra dia mbola miantoka avocat ianao zany rafi-pitsarana zany na manao levé dia mbola tsy anaiky fetsika hoe maty zany rafitra zany sa hoe anao bontolo any tsika hatramin'ny farany dia ohatra ny hafarany mpitondra teo aloha indray no hoe hafarany ny mpitondra ankehitriny. Anisan'ny atao hoe olana ao anatin'izay ny raha resaka fitsarana ohatra lazainao teo hoe telo ho an'ny rahetsy ho an'ny olona rahetsy inona zany mety hoe tolo-kevitra hoentinareo anatin'izay zay ny rosoanay amin'le décentralisation na système satria raha ohatra ka ometsika fahefa-pitsarana ny any amin'ny base ho amin'ny alatra madinidinika ianao tokoa ve moa raha nikandreo hiakatra ny maiva tanàna ianao zany nanatrika fitsarana dia nefa nialatra koa dia ny ray aman-dreny ao tanàna dia mety afaka manapaka hoe zao sazy nialatra koa tokony valorisentsika zany a ilay a fifanekem-piarahamonina amina zavatra tahaka ireny a rehefa mbola tsy maharaka aloha le système judiciaire dia mixena le système zany hoe tsy mitovy amin'ity système judiciaire amin'izao fa mixena maka tahakitsika ny amin'ny commonwealth na ny ary amin'izareo anglophone na ny any États-Unis misy nge mpitsara voafidy tsy voatery olona nianatra be any mpitsara fa fiarahamonina mba malala ihany hoe iza ny adala eto tanàna eto dia iza ny endry eto tanàna eto ka mba asena amin'ny tsara ny zavatra tahaka an'izany manova zavatra be dia be zany azadino fa ny commune atsika 1696 commune ao anatin'le commune reo ny 50 ihany ny commune rural maximum akoatran'ny chef de district ny 50 ihany ny commune rural électrifié zany hoe ny 1500 commune zany eto Madagasikara dia tsy misy jio tsy misy ninina tsy misy activité économique tsy misy ninina noho izany tsy misy ny administration publique any amin'ny tany tsisy courant ave moa ny asino administration publique nga azo asina ninina na service n'hôpitaly fa nabiazana tsy zarizary service public ireny zéro daholo dia mazava be fa tsy ho tongany mihitsy ny fitsarana ina ny arovana le mpitsara raha ho tongany izy zay tsy maintsy hoe mixena le système fa tsy mety sony io système iainatsika amin'izao fotoan'izao eo ao anatin'izay le hoe apetraka eny amin'ny base eny amin'ny any isa-tanàna zany na hoe commune na manakaiky ny vahoaka zay hoe fitsarana zay efa nisy na metrahana lay hoe kalony tany amin'ny faritra atsimo andrefana iny lasa misy fanandrotam-pahefana nefa ao anatin'izay zay daholo zao tontolo zao ka fa balisena le izy fa ka moa tsisy fanandrotam-pahefana koa raha to fitsarana fa le any amin'ny base any misy zay no ametrahana système de contrôle raha metraka nidina io zany tsika dia ina ny balizy apetraka satria ny praidina indray dia ny lehibe nydina indray no mangalatrombony olona dia izy indray no mangalatra manao rakety manararoatra ny le dina zany nature humaine zany zavatra zany ao anatin'ny fiarahamonina dia efa miomana ianao fa ny tanàna tsy lozana adala fa ahoana ny balizena an'le adala mba farafaratsy ny hitovy amin'ny endry na tsy ho endry azy zay no mahatonga jereroline sa ny teny hoe ametraka rafitra izahay ka na sanatria azy ny devolo no miakatra amin'ny fitondrana dia mba ny sitraponay no ataony rafitra zany mamaly an'lizy dia nytaony malagasy natakatra an'izay hoe na mahay mamindra tahaka n'inona azy any akoha rehefa sendra safa solafaka ihany noho zany apetraka le rafitra dia tsy mananao foana le mpitondra dia manaraka sitrapon'le vahoaka le mpitondra fa tsy hoe ny lehibe nydina indray no anararoatra samy manararoatra daholo fa tsy ary amin'ny base any ka na ny fanjakana foibe koa nge manararoatra naiza naiza natiorany olombelona zany rehefa tsy mahafantatra zay natiorany olombelona zay ny mpitondra dia tsy afaka mitondra izy satria izy mieritreritra fa ny olombelona dia tsara ny olombelona dia mizara roa foana misy ny tsara dia misy ny ratsy dia apetraka ao ny rafitra hicontrôlena nle ratsy ohatra raisina foana zay hoe ianao ve Olivier masaminana manga ao amin'ny banky mba teny ianao raha masay ianao isan'ny milaza misy lalàna zany angao rafitra no mibaiko anao vao mahita le fahadiovanao ianao dia mianatra amin'ilay ao amin'ny banky noho izany rafitra no mibaiko anao fa tsy ianao no mametraka hoe tsy azo ianana na
fa le rafitra no baiko anao dia manaiko azy ianao rehefa miditra ao amin'ny banky hoe tsy azo atao ny mihinana mangato zay rafitra zay anao apetrakitsika dia malala ny mety sy ny tsy mety ny olona manomboka eo ka na tsy malala fomba azy ianao miditra ao amin'ny banky dia lasa miaraba olona ho azy ianao rehefa miditra ao amin'ny banky izy ny teny anao fa tsy maintsy miaraba ianao miditra ao amin'ny banky le rafitra no mibaiko anao dia rehefa tafapetraka zay rafitra zay ohatra ny any Chine misy 1,400,000,000 de population ahoana moa ny anovanan'olona 1,400,000 fa ny rafitra no tsara petraka dia tsy misy mikotaba io olona ny 1,400,000 io mamitsaka io par rapport le rafitra dia mandroso le firenena zay ny atao hoe mametraka rafitra. Raha ho an'ny RCR manokana zany ny lalàna iainantsika amin'izao a rehefa dinihana dia hoe tsy mifanaraka amin'ny zava-misy teniva fiarahamonina tsy mifanaraka amin'ny kolotsaintsika mihitsy koa dia tsy isika ny raha nameko fanontaniana ray ianao hoe ianao ve nalala hoe misy an'izany code de nationalité zany na tsy tamin'ny fitondrana joelona farany teo tsisy nafantatra fisiny zany izy ary nanoratra ny code de nationalité io efa mba nahay migasy ve ianao hitantara hoe misy an'izany code zany any mety mbola misy code hafa anao lehibe tsy fantatritsika isy ianao tsy isika nge zany nanoratra ny lalàna io any fa zay lalàna rehetra tany ivelany ta dia mikopiena dia mikolena dia ampiasaina eto amintsika eto izany tsy isika nanoratra le lalàna ny lalàna nefa dia tokony basé na miorina ny kolotsaina ny kolotsaina no ahafahana manoratra lalàna zany hoe rehefa mandika an'le kolotsaina ianao dia sazian'ny fiarahamonina ka rehefa miteny ny kolotsaina hoe fady manambady havana dia melohan'ny fiarahamonina ianao dia azo ampiarina le lalàna satria miatra amin'ny fiarahamonina le adalàna ataonao fa raha ohatra ka le lalàna tsy mifanaraka amin'le kolotsaina izy moa ny asa saina am'izay lalàna tsy mifanaraka amin'ny kolotsaina zay a rehefa manangana firenena mbola tsy nanangana isika zay no ijoroany RCR hoe ngamba fotoana zao ataontsika anangana Madagasikara iombona amin'ny malagasy ao anaty fampivanam-pirenena na fametrahana n'ilay mémoire collective eo tsika ny mahita hoe reto avy midingana arana amin'ilay fanovandravitra zay no titezany Madagasikara maromaro ihany mifaritra voatety raha teo any nitako fanovandravitra nge ny olona tany amin'ny tolony dia rehefa tsy nanova rafitra dia voatery zay manao ny asanay hoe ahoana ny manova rafitra efa novalinao ny ampahany amin'ny fantaniana ho apetraka aminao manaraka satria zay makasika ny tolona izay a nisy ny fitakiana natao teny Kianja ampy very ny fitakiana hoe ny jiro sorano zany nazava ho azy efa ho an'ny fiainana andavanandro fa le fanovanan'ny fandravanan'ny izy ty ny assemblée sy ny namandre tsy nataondry zareo le izy rehefa tena ilaina ve zay amin'izao a novana zay ao anatin'ny fanovana rafitra zay ny processus fanovana rafitra dia tsy miainga avy amina assemblée constituante raha ohatra tsika ka nangana association dia ny fivoriantsika voalohany atao hoe assemblée constitutive dia olona mivory io ny antsoina hoe assemblée constituante mila fivoriana zany manangana association dia mba averiko aminao ndray le fanontaniana raha nangana firenena ve zany dia tsy mila mivory tsika gasy fa ny okevitra ve ny ilaina amin'le fananganana firenena sa fananganana firenena mihitsy concertation nationale anie tsy assemblée fa atsotsonao daholo zay olona rehetra metimety aminao dia mba alefaso ny hevitra reo fa ity ny hevitra hovoizina dia mivoaka avy eo le hevitra zay tianao avoaka mivoaka ao tsy zany nge ny manangana firenena da na vérifie ny constitution première république nisy assemblée constituante en 1958 nananganana amin'ny Madagasikara da na jereo ny tantara reo olona reo no mivory hoe anangana Madagasikara isika da ny hainao ny hira sakely dalana fa zavatra ny hainao hira fotsiny nge dia mahay an'izany hoe raha ny fandinika ny lehibe sy ny madinika dia anangana firenena dia ny fampiera dia nanapaka fa ho atsangana i Madagasikara maleo tena verandray mandeha am'izay tsika efa rava io rafitra io noho izany assemblée constituante le manangana firenena fa tsy concertation nationale tsotra ohatra ny nataontsika tamin'ny dinika centre dinika sa malagasy inona daholo ny karazana dinika reo conférence nationale efa nataontsika avy ny karazany dinika mbola tsy leo ngamba tsika dia alohandray fa dinika ka tsy dinika leo atao fa fikaonandoha mihaona ny loha misy loha maromaro eo mihaona dia mivoaka eo le hevitra
raha concertation nationale dia olona tsy voafantana ny miditra ao ka raha fangaronao daholona ny mpampianatra sy ny dokotera dia ina sujet hotraitenao régime politique fanga anjara mpampianatra sy ny dokotera ka mahafantatra hoe ohatra zao fanondratana constitution nefa zay no nataontsika nanangana firenena hatramin'izay fa le fokaonandoha ny mpampianatra sy mpampianatra mikondoha hatsarana fampianarana ny dokotera mikondoha hanatsarana ny fahasalamana zay natao hoe fokaonandoha fototeny aona miaona zany lohan'olona rehetrarehetra dia nasiana fanatsaram-peo ka dia mikaondoha sika rehetrarehetra ahoana reto ny dokotera mikondoha amin'ny hanatsarana fahasalamana reto ny mpampianatra amin'ny hanatsarana fampianarana reto ny mahay administration anatsarana ny administration atambatra reo rehetrarehetra reo a dia manangana ao anatin'ny assemblée constituante zany manangana an'io satria efa voafidy eo assemblée constituante io dia zay vao manorina rafitra hoe ty zany rafitra mety amin'ny Madagasikara zay tokony ao anatin'izay fotoanandoha zay mila fotoana lava sa fotoana fihinana tanterahana firenena no atsangana mety efa mananangana trano mety eo amin'ny adiny firenena reo vady ny kondoha vitadiny ray firenena le ho atsangana ny fotoanandohetrarehetra fotoana fanjakana andro vitsivitsy atsoina avy any amin'ny faritra dia mena sakafo dia mena hôtely eo mafalifaly aloha zany fa nahazo sakafo etoana sakafo convention de Berlin nge telo volana olona manam-pahaizana diplomaty enjana be daholo ny fandinika tamin'izany manitry ny telo volana manangana firenena tsy vita ray andro tsy vita roa andro zay no mahatonga le hoe assemblée constituante mihitsy dia ny asan'io assemblée io a manangana Madagasikara fa tsy hoe dao tsika vorivory ahoana ny fahitanareo ny hevitrareo avy any amin'ny base dia miakatra avy any le olona tsisy critère fa tonga avy any izy mety olona mamilava ny azonao anatin'le anatrika an'le concertation dia misolo tonga kely izy dia maneho ny heviny dia ianao no afaka mirésumé an'izay dia ny fokotany roa alina maheran'ny Madagasikara no atao résumé ina le hevitra résumé na rehefa avy eo ny tena marina efa manana ny hevo manokana mpitondra fanjakana hoe ity le zavatra ho avoaka rehefa vita le fifandiniana ka ho an'ny voaka malagasy raha manaiky atao fitaovana ohatran'izany ohatra zay no natao teto hatramin'izay efa vita avy any le constitution dia ry zareo fotsiny mampivory anao tapitra amin'ny fivoriana ka ianao moa zany afaka maly sa tsy afaka maly ianao efa mivokisan'ny vary ianao fa nomena frais raha va tsy manaiky ny fanapa-kevitra farany iny ianao tsy mahazo frais mody ino ny ataonao fa nga misy mamaritra ao anatin'le concertation nationale hoe ity ny salaire anao na ity ny zao ny assemblée constituante mazava ity ny avantagenao na pour ianao na contre anao amin'ny fanapa-kevitra dia mahazo avantage ianao fa raha concertation nationale temporaire tsy ho recrutenao reo olona reo fa tonga eo izy zavatra tsy njovony dia ny frais mody nisy zany nge tamin'ny deuxième république rehefa ny fidy tany amin'ny faritra Fianarantsoa dia ampitandremina le olona sy pitomina amin'ny camion dia mena anazy le vaky fifidianana dia ty vaky fifidianana ty ny alatsaka reo a fa ty vaky fifidianana ty mibienareo miverina zany hoe le adversaire atao bie dia tsy samy mandasaka le adversaire mihitsy le mpifidy fa le adversaire mpitondra le vato mpitondra ihany no alatsaka dia savaina ny be miverina avy any aiza le bienareo ka raha vao le vato le mpitondra no alatsaka ao dia le vaton'ny adversaire no atao bia dia mahazo mody ianao tsy mahazo miakatra ambony camion ianao raha vao tsy manana ny vaton'le adversaire ohatrohatr'izay ihany zany le concertation nationale hoe tsy mahazo mody ianao a raha vao contre nyty constitution fa vitanay ity mbola manaiky an'izany hoe malagasy ndanano fijery le concertation fijery izy raha mety fa ny RCR miteny hoe tsy mety io formule io a fa tsy io ny formule fananganana firenena raha mety amin'ny gasy zay arabaso arabatsara rehefa tsy mety amin'ny gasy mihain'ny RCR izy fa izahay dia mbola miteny fa tsy mety io a dia tokony manaraka processus mazava ny fananganana firenena ndana jereo fomba nananganana zao tontolo zao ny firenena fa zavatra tsotra lojika nananganana firenena fa tsy hoe ndanareo vory dia tia nitapahanareo dia samy manao siny rehefa avy eo aoka malagasy zany nanaiky eny mbola fitaka ndray zany ao anatin'ny fitondrana tetezamita izao misy n'izay hoe concertation nationale sy nitariny zay fa ao anatin'ny fitondrana tetezamita ihany koa ny mission voalohany any fitondrana tetezamita zay dia ny anomanana fifidianana
ho vita ao anatina 20 volana ve 20 volana sisa nanantsika raha nresahana tamin'ny voalohany ho vita ao anatin'izay hoe fifidianana manatatra. Ny mission teteza mita raha ny RCR ny anontanianao de tsy fanomanana fifidianana any koa de efa tsy mitovy mihitsy ny concept anaovana an'le izy. Mission teteza mita de mametraka rafitra de le rafitra ny mamaritra ny mpanomana fifidianana. Fa raha ohatra ka ny teteza mita indray no hanomana fifidianana, ilatsaka izy zany. Zay ny dikany. Satria azakazaka any fifidianana tsy hanova rafitra ke zany izy. Donc mety hitatra zany raha hoe ho an'ny RCR manokana hitatra zany. Mazava be zany fa raha ny tokony ho izy de mametraka rafitra le assemblée constituante io. De io no mamaritra lalam-pandrenana. De lalam-pandrenana mamaritra lalam-pifidianana, de lalam-pifidianana mametraka olona hoe reto no le karakara fifidianana. Fa nga efa voafaritra nga hoe ilaina senisa tsy ilaina. Senior vao nametra-pianana Ka zay le izy. Raha karakara fifidianana ary ty mpitondra ty karaha mbola seni ny ampiasaina. Ina ilantsika seni zany. Ny RCR tsy mila seni zany. Mbana jereo koa ny tantara nomboka tamin'ny 2009 nenga tamin'ny CNT mba jereo raha nisy fifidianana nanjary na ray azy nataon'ny CNI. Statistika fotsiny vakiny analyste atsika miresaka eto. Mpanao gazety ianao. Mba mamoay ianao reo commentaire positif tamin'ny valim-pifidianana rehetra hoe nety ny fifidianana nataon'ny CNI. Tsy io ny atao hoe rafitra natantara fifidianana. Ny administration électorale dia ao anatin'ny atao hoe administration publique. Ny administration publique dia tsy azo mpamatsy vola financiena. Souveraineté ny administration. Noho izany raha mamatsy vola ny administration mpamatsy vola dia manitsaka souveraineté nationale. Ny CNI nefa miandraikitra élection ina ny famatsy vola ao avy eto Madagasikara ve? Avy any ivelany. Dikan'izay maty ny souveraineté tsika. Jereo ny classification fonctionnelle ny finance publique de mipetraka voalohany any ny administration. Ao anatin'io administration io ao anatin'ny administration électorale. De ao anatin'ny administration électorale zany mazava be fa classé parmi ny administration. Ny administration tsy azo zao tontolo zao hitsabahana, tsy azo financiena, tsy azo atao zany. Convention internationale zany, souveraineté zany, intérieur ny resaka eto. Misy ministère de souveraineté anankidimy ao, tsy azo nizaniza tsabahana. Ka tsy hoe hitatana tokantranonao de misy financement avy any ambadika any makany madamanao sanatria ny vavy. Tsy azo atao zany satria izy zany administrateur ao tokantranonao, izy no mitantam-bolao, de ianao misy vola miditra hafa makany madama, de ianao zany mba mamatsy any ato ambadika ao de kelikely ny anjaranao fa ny vola tantan'ny madama ao ny akamarony avy any ivelany. Manaiky an'izay ve? Misy zavatra hafa ao zany. Misy zavatra hafa ao zany. Noho izany tsy seny zany tokony hitantana fifidianana fa hovaina fotsiny le système électoral hoe ny valim-pifidianana de déclarena any amin'ny district. Tsy mila miakatra Antananarivo zany PV. Atao eny any amin'ny ACC PV roalina. E PV roalina ve de voavakatra mpitsara sy fomba mandiny moa tsika. De raha misy fitarainana zany atsika hoe arivo. De normal be ke le mpitsara manao hoe voaray mitombona, voaray fa tsy mitombona. Ina moa le fomba fiteny anazy? Azo raisina fa tsy mitombona. Ka ahoana ny amakinao PV firy raha misy fitorena avy any amin'ny fokotany. Any amin'ny district no mivoaka ny valim-pifidianana. Miakatra amin'ny commune izy rapitso, vita izy Androany Ariva. Androany Ariva ihany ary de efa terina any amin'ny commune. De rapitso miala amin'ny commune izy mamonjy district. Tsy azo ovaina ny valim-pifidianana zay tsy tonga ao anatin'ny 24 heures any amin'ny district na 72 heures amin'ny district annulé mivavoty. Tonga de vita. Tonga amin'ny district izy de samy mamoaka amin'ny mpitsara rehetra. Mpitsara rehetra mitovy grade. Voaka valim-pifidianana voaka ny district Antsirabe. Miandry atsika ny district Ambatondrazaka zany. Atao moyenne andreo izy ny tafavoaka. Azo angalarina ve mivata am'izay? Tsy azo. Satria ny fokotany afaka miakatra amin'ny district amivérifie hoe ity marina le valim-pifidianana tany aminay. Fa tsy ny lavitondron'olona avy any Congo no entinao amin'ny ACC ao anaty PV io de ny ACC ny mamantatra hoe lavitondronao Olivier ve ty. Aina fa ny ACC mivérifie zany. Mba mandiny moa tsika zareo fa zavatra tsy possible zany ao anatin'ny raha fifidianana fa mety amin'ny gasy moa izy satria ny gasy mbola hoe théorie be zany. De tsy maninona fa andrasantsika eo
ny mety ho vokany dia samy mitady ny vokany eto tsika dia rehefa mizaka ny vokany tsika dia miantso ihany rehefa avy eo ohatra ny tao marina ihany ianareo dia miverana indray tsika manova rafitra. Mitety distrika sy commune maro nareo eto Madagasikara anatin'izay hoe fampianarana amin'ny olona fanabeazana ny olona zay. Manahoana ny fijerinareo an'izay hoe ny olom-pirenena ny fomba fijeriny ny fiainam-pirenena zany amin'izao fotoana izao ny taloha sy rehefa nampianarinareo hoe izao ny tena izy. Ohatrany hoe tsara tera raha ohatra ka izaho ihany ny tsara ny zavatra ataonay. Fa angambany mety misy mpiaino afaka mandefa mesazy, afaka miteny dia inona ny zavatra hita tany fa amin'ny ankapobeny aloha mavitrika ny olona. Mavitrika ny olona mihaino an'ilay fanivan-davitra satria samy efa resy lahatra daholo anie hoe tena tsisy raha manjary marina ity firenena ity. Eny tsika ny karazana skandale rehetra isanandro io ny rafitra rehetra malemy daholo. Ny cour des comptes mamoaka hoe 4 milliards very fotsiny ihany mangalatra daholo eka zany ny ankamaroany aux emplois de l'État. Mpiasa-panjakana ambony no mangalatra ao anatin'ny finance publique. Dia lazaina ve fa mpanao politika ny ratsy rehetra? Mpanao politika, mpanao gazety, mpiasa-panjakana ambony rehetrarehetra reo mangalatra daholo. Noho izany rafim-piarahamonina le izy. Rehefa nova rafitra zany dia ny rafim-piarahamonina no domina voalohany miaraka amin'ilay hoe raha atao anaty système administratif dia ny finance publique no domintsika voalohany. Telopolo minitra latsaka kely zay no lany resantsika mirahalahy teto. Misy ny formation na fampianarana ataonareo androany misy fantaniana ny olona tonga nanatrika teny mila tsara omena ny mpiaino ihany koa dia efa isy ny amaky an'izay hoe nanao an'izay fantaniana nanatrika teny. Eny ary araka ny fanarana tamin'ny maraina moa nandritra ny formation izay nataontsika teny Ambomena iny dia misy fanontaniana vitsivitsy izay tsy voavaly teo ka ny fanarana fa valiana ty amin'ny ny radio Anio Hariva. Ny fanontaniana voalohany inona marina ny vina sy tanjona lehibe an'ny RCR ao an'i Madagasikara ao anatin'ny 5 na 10 na 15 taona. Ny vision RCR misy anankidimy le izy fa raha fehezina le izy dia ao anatin'ny idéologie manome azy hoe ametraka rafim-piarahamonina mamerina ny feno fieritreretan'ny malagasy. Averina ihany fa rehefa manao politika ny tanjona voalohany dia mikendry rafim-piarahamonina fa tsy resaka développement. Ny développement anjaran'ny système misy eo arakaraky le institution no mikendry azy. Tsy resaka programme zany no ataon'ny mpanao politika fa hoe rafim-piarahamonina manao ahoana no eritreretinao apetraka ao anatin'ny firenena anankiray. Zay metraka le rafim-piarahamonina ao anatin'ilay hoe conscientisme na fahatserovantsaina. Noho izany rehefa tonga eo amin'ny fitondrana ny RCR dia mahatsiaro saina ny gasika na telefona latsaka ny amin'ny arabe aza tsisy mangalatra fa misy manatitra ny amin'ny fokotany. Raha izay ny fiarahamonina misy eto dia afaka manateny tsika développement. Noho izany mitandrina ny fananam-bahoaka ny fiarahamonina amin'izay fotoana izay fa tsy manimba ny fananana embonana amin'ny alalan'ny fanabeazana nefa ny atongavana amin'izany. Eo aloha zany ny solidarité nationale, ao anatin'izay ny stabilité politique, ao anatin'izay ny intérêt économique ho an'ny malagasy. Tsy akanavaka jerevana ao anatin'izany vision zany misy vision maromaro hoe zany hoe réhabilitation sociale ny voalohany. Ahoana no anaovana réhabilitation ny société fa azo lazaina fa simba io fiarahamonina io dia mila réhabilitena mihitsy io fiarahamonina io amin'ny alalan'ny système éducatif. Zay ny vision voalohany. Dia ny vision faharoa zany ohatrany hoe stabilité politique teo dia ilay mba migoka an'ilay arena misy eto ilay vahoaka fa tsy hoe natao fangalana arena fotsiny aty amin'ny eto Madagasikara dia olo-kafa no migoka an'ilay arena. Be dia be izy fa fehezina ao anatin'ilay fananganana fiarahamonina izay. Ny fanontaniana manaraka tany ahoana ny adina mikolokoly amin'ny fomba tena mahomby fa
tsy amin'ny teny fotsiny to dia vakiako mifanaraka amin'izy soratany olona tato zany. Le izy a miady amin'ny kolikoly averana ndray fa rafitra eo naka ohatra tsika tena amin'ny rafim-pitsarana tsy namaly moa misy Olivier teo fa raha antanina izy ka ho izy milahatra ray alina no eo alohany tereny io rafitra eo ianao anao kolikoly. Noho izany rehefa tsara rafitra lay administration dia tsy misy kolikoly. Ahoana moa tsy anaovanao kolikoly raha ny dego ianao manafatra copie aty Atsirabe satria tsy azo atao any dego ny copienao. Ahoana tsy anaovanao kolikoly raha ohatra ka any dego ianao mba maka casier judiciaire ianao avy ty Atsirabe tsy maintsy miverina ty Atsirabe nge ianao dia tsy maintsy miantso olona ty ianao hikarakarana io mba karakara ho any ranga dia atao zay moyen rehetra avitanan'io fa ny administration antsika tsy afaka manome fahafahapoa hoe rehefa mba any dego ianao a dia any ianao maka casier judiciaire. Noho izany a mandeha ho azy le kolikoly sarotra be ny procédure raha maka copie any amin'ny commune ianao zaza voateraka ray volana ahoana mihitsy moa anao tsy ianao kolikoly obligé nge ianao zany e voatery le rafitra ianao a satria misy nivelona amin'le kolikoly ao anatin'le rafitra zay rafitra zay no ahitsy zay le izy. Eo moa ny fanontania manaraka ato hoe raha tsy tanteraka ny fampanantenana ataon'ny mpitondra anankiray a dia inona ary ny andraikitra tokony ho raisiny? Ianao lenao le fampanantenana ny responsable voalohany satria tsy rehetra mampanantena dia milaza ny marina fa raha mampanantenanao izy nefa tsy mana idéologie hoe fiarahamonina manahoana no apetrany dia le fampanantenana misy tsisy fototra ka nany olona tsy normal eny an-tsena ozy a na ny olona dala eny an-tsena ary a dia afaka mampanantena mana programme daholo le ny olona dala reny anontaninao izy hoe hoaizy ianao rapitso dia mana programme izy fa tsisy milaza mihitsy hoe ho tanteraka zany programme zany ka tsy programme ny takina amin'ny mpanao politika fa foto-kevitra idéologie hoe raha izay no mipetraka eo a fiarahamonina manao ahoana ny isin'ny socialisme zao teto fiarahamonina manao ahoana no apetraka dia amin'ny alalan'izay a no ahafantarana na ho tanteraka izy na tsy ho tanteraka fa raha resaka programme zany afaka mamoriporina eny ny mpanao politika. Nisy be ny tanàna anankiray ny latsaka teny amin'ny faritry Fianarantsoa-tany dia tao anatin'ny propagande izy nanao propagande hoe foananay ny hetra raha zay ny lany tokoa ary izy nefa tsy maintsy hitady hetra ny vahoaka nefa nino an'ilay hoe ho foana le hetra zava-doza nge zany dia lehibe ny tanàna lany tao arinany amin'izay no nandimby anarina le fomba hitakina hetra rehefa avy eo tena rarata diavina ho an'lehibe ny tanàna nandimby anazy. Noho izany hoe tsy voatery ho marina le zavatra tenen'le mpanao politika fa rehefa nitenenina moa le candidat be ny tanàna le nanao le propagande dia ozy izy hoe propagande ine iny midikany hoe propagande zany amin'ny mpanao politika dia laingy midika zay mila mitandrina itsika fa tsy any amin'ny propagande no hainona famarinana fa raha nanabe anao izy nandritry ny taona maro dia mba jereo ihany ny zavatra iainana sy ny olona manaraka anazy fa tsy rehefa hoe manam-bolona dia manana t-shirt dia mahazo roa alina ianao dia mampanantena izy fa atao amin'ny goudron hatreo an-tombom-pandriana mihitsy dia mino an'izay ianao ny responsable amin'izany ka zay le izy. Miary manaraka misy fanontaniana moa ato hoe ny fampihavanam-pirenena au niveau national ihany ve no eritreretin'ny SR hoe atao ary any amin'ny faritra ahoana zany hoe raha jerena kely fanontaniana amboarina kely zany dia hoe manahoana ny endriky ny fampihavanam-pirenena kasain'ny RCR atao tao anatin'ny formation dia ny anisan'ny vahaolana nomena atao zany amin'ny fandovandrafitra ny fampihavanam-pirenena. Le fampihavanam-pirenena dia miainga avy any amin'ny base fa tsy miainga avy any ambony zany hoe na isa-pokotany aza na isan'ny commune dia manao fanekena mihitsy ny malagasy tsy mampaninona avadika mémoire collective zay dia vitatsika zay vo afaka mandrositsika zany hoe any amin'ny faritra rehetrarehetra any dia misy fampihavanam-pirenena fa misy lalàna fototra loi fondamentale manaraka an'io daty io raha mifanaraka tsika zany fa hiavana androany article numéro 1 ny malagasy rehetra dia mahazo mivezivezy amin'ny tany malagasy na izanaiza tiany ale hipetrahana tiany ilevenana manomboka eo zany mialany hoe ity fady Betsileo ity fady Tsianaka ity fady Merina
fa mila mifanaikitsika hoe ndao liberena aloha Madagasikara ohatra de hatrany amin'ny base io ny olona rehetra de afaka miinvestira na izana izy ty hipetraka eto Madagasikara manaraka ao zay article zay ny article manaraka de reto a misy article maromaro a manaraka ny fampihavanam-pirenena fa tsy hoe mandeha ho azy io de mivadika fetim-pirenena io a isa-taona de hoe teto ny malagasy nanapa-kevitra fahirahina de isa-taontsika mankalaza ny fety io a zay le fampihavanam-pirenena. Ny alohan'ny farany ary am'le fantanina tamin'ny formation a de hoe eny amin'ny orinasa privé raha tsika ty olona ty zany de eny amin'ny orinasa privé a tokony ampitoviana ny karaman'ny vahiny sy ny karaman'ny gasy raha ohatra ka hoe miasa amina toeram-piasana ray zany satria ireo vahiny ireo eto Madagasikara no miasa ahoana ny eritreritry ka na ny gasy amin'ny gasy ary tsy mitovy zay le système de rémunération efa hiantsika tany amin'ny cour des comptes fa tsy mitovy eny karamakarama'ny gasy amin'ny gasy misy mandray 100 000 ariary de misy mandray 100 millions ariary any amin'ny système de rémunération tsika manova an'izay zavatra zay fa tsy ny vahiny ihany le izy fa indray azy contrat sy ny attribution ataon'le olona ina ny zavatra atakina aminazy ka sendra maromaro kosa aveo moa zavatra atakina am'le vahiny de mitovy aminao gasy ary sendra maromaro zavatra atakina am'le gasy de tsy maintsy hitovy am'le vahiny ve ny terme de référence ny mamaritra hoe ity asa tya de mamaly am'tya karama ity zay le izy zay terme de référence zay no faritana manao anatin'ny système de rémunération hoe rehefa asa ohatra zao de zao ny karamany rehefa asa ohatra zao de zao ny karamany de efa fantafantatrao zany hoe karamany be ny tanàna tokony ohatran'izao fa tsy hoe rehefa be ny tanàna mpanohitra de kelikely ny atao karamany de rehefa be ny tanàna mpanohana de atao betsabetsaka ny karamany ohatrohatr'izay ny zavatra misy mantsy eto amintsika eto na any amin'ny député na any amin'ny sénateur amin'ny avantage. Zay fantanina netin'ireo teny amin'ny formation androany teny Ambomena fa anisan'ny fitiavy tamin'ny voalohany teo le hoe rehefa ny amboarina ny toe-tsaina voalohany hoe mba tsisy nantaina mivadika ary tsisy mandray efa simba efa lony toe-tsaina malagasy amin'ny voalohany ary ny akabiazana de raha mahita vola latsaka eny ohatra de ny akabiazana tsy amerina an'io fa anao azy any akoatra ahoana ny fomba anaovana zany anatina fotoana sady hoe maka fotoana ampitona fivavahana mihitsy ary no mivoy an'izany na ndraika la zay efa fitahina zany hoe nahita vola latsaka atao anaty viso ngamba efa henonao kosa zay de fanabiazana mihitsy mipotika de ny olona very vola de anao mahazo fitahina ty de anao mifaly ny favoazan'ny hafa mpitona fivavahana aza no mivoy an'izany fanabiazana ny problème io rehefa biazanao ny fiarahamonina ty ny atao hoe mety de ty ny atao hoe tsy mety de manana repère ny fiarahamonina manomboka eo anjara amin'ny fanjakana ny mamaritra an'izay hoe ny vocation ny fanjakana zany a de mieduquer ny vahoaka ao aminy rehefa tsy mieduquer fanjakana io de tsy atao hoe mpitondra anankiray adidiny ray aman-dreny no manabe ny zanany de manabe eto tsy vatana no alebiazina fa ny saina no alebiazina noho izany ampianarina anazy hoe zao ny atao hoe olon-dehibe efa mba lehibe anao zao a de tokony zao ny toetranao de ohatr'izay koa ny afantaran'ny olona hoe ty mety ity tsy mety ka ny fanabiazana tsy any amin'ny sekoly any tany amin'ny transport public taloha misy sarin'olona be voka de efa tsy samy petraka anao eo am'le seza nakaizy sary zay izy anamafa le sary tany amin'ny transport public taloha misy sarin'olona misy sarina fauteuil roulant iny aiza io sary io zay fotsiny de ampy anabiazana n'olona hoe tsy azo petrahany ty seza ty misy sarina antitra eo de efa tsy azo petrahany io seza io fa natokana ho an'ny antitra io tam'izany zany fanjakana nanabe amitsika am'teny zao ny fanjakana tsy manabe transport public tsisy an'izay ntsony a satria miprivatiser ny fanjakana io fantaina mipetraka indray zany hoe izy andray no privatiser ny transport public atsika ke olona ray no miassuré anazy taxi bicyclette de taxi moto de posy de bajaj zany hoe transport public atsika individualisé nefa transport public raha mahazaka olona fitopolo ny bus ray tam'izany am'izany am'izao zany izy misy moto fitopolo milahatra eo de gaga avianao raportel be ny circulation
atao voninkazy 1 metre firy no manigny halavan'ny moto ray, ialahary moto 70 firy metre zany embouteillage terak'izay raha moto 70 nefa raha taxi be anankiray bus anankiray mazaka olona 70 mivaky zany ny olona raha miverina amin'ny normal fotsiny tsika adalan'ny firenendehibe hoe mbola mampiasa bus mampiasa train sa anao mahita taxi moto any Frantsa eto amintsika ihany misy an'izay sady tsy misy licence tsisy nin'io fa mihaza vo fotsiny mihaza menjera am'izao nisodrany valable sisy dia hoe mihaza vo izay niresaka fanabeazana zay fa mbola somary miverina kely ny saiko andriamatoa Lazare Verson amin'reto haratra be dehibe eto amin'ny firenena anisan'izany izay mampalaza antsika dia ny renan-kibon'ny tany aman-taonina maro isa taona mba tsy lazako isam-bolany no very eto amin'ny raha tsisaka fa tsy volamena fotsiny tsika no very eto amin'ny firenena ahoana ny fomba ahafahana mifian'ireo zavatra zao rehefa tsy mpangalatra mitondra eo misy système de contrôle vérifiena mitondra eto amintsika manao déclaration de patrimoine ianao any amin'ny ACC rehefa déclaré izy dia manino miala zao le ministre farany teo comparena ve le patrimoine déclaré sy le patrimoine izy mivoaka tao fa nga misy miasa saina am'izany rafitra indray zany tsy comparena kory nge ny patrimoine anao talohan'ny hiditra gouvernemanta misy mitadinjanona teo 10 taona mivoaka tao izy nga comparena fa anarana fotsiny le déclaration dia vitany iny dia zay dia mizery tampanao politika hoe dia anao déclaration de patrimoine ataonao iny na déclaration nefa tsy suivi le izy raha misy suivi ny déclaration de patrimoine iny dia tratra eo ny enrichissement illicite rehetrarehetra manan-karena tampoka dia azo enjehana zany raha jerena ny karamanao zao zany tokony ho arenanao afaka 10 taona reto ny zavatra mety ho takatrao ahoana moa ny eritreretanao fa misy olona mandray karama dia mavidy tomobile izy arivo eny amin'ny karamany zany nefa ny karama arivo volana sady izy nefa ny taona vo taona ray fotsiny arivo volana moa firy taona zavatra tsy normal lao zany dia zay raha manao kady sika tokony ho fantatra zany raha makany États-Unis ianao a ny tomobile anankiray a dia mety 100 fois ny karaman'ny olona ray maximum ny tomobile zakany mandray 1 million ariary izy zany dia farafabetsany 100 fois 100 million ariary zany ohatra zany resako zany misy modèle ohatran'izay zany apetraka raha vao mividy tomobile mihoatra 100 million ariary ianao zany dia tokony mipetraka amin'ny fanontaniana rehefa fantatrao nefa ny terme de référence fa i Olivier dia mpanao gazety dia zao tontolo zao dia afaka maminavina ny karamanao raha tsara ny système dia zao tontolo zao dia afaka maminavina fa tsy takatra hoe vidina tomobile io fa ahoana anao ny azo GMC en tant que journaliste tonga zany dia mailo ny fiarahamonina dia ny fiarahamonina afaka manao fangatahana any amin'ny système de contrôle hoe mba harao maso hoe Olivier fa tsy normal io nazahoana ny tomobile io satria mihoatra ny 50 fois ny karama ny vidiny tomobile zany hoe izy efa nandray karama 10 volana raha ny lalàna any amin'ny banky dia ny apatelo ny karamanao ny azo sotomina amin'ny vola samborina ny apatelo ny karamanao zany ny azonao indramina amin'ny banky ao anatin'ny 5 taona na 10 taona raha ohatra ka manome assurance ny assurance 5 taona ihany ny men'ny assurance anao zany hoe ny apatelo ny karamanao isam-bolana ampitombona 12 volana ampitombona 50 ampitombona 5 taona zay zany tokony vola ho takatrao maximum raha ty nandalo voa bancaire ianao nandalo banky dia ohatr'izay le tranomora raha atao anao tranomora zany isika dia calculenao fotsiny salaire minimum raha ataontsika hoe 300 000 ariary 100 000 ariary zany azo nin'olona iny alaina any amin'ny banky 100 000 ariary anatin'ny ray taona 1 million 200 000 ariary ao anatin'ny 5 taona zany io 6 millions ariary zany ny trano zakan'ny salaire minimum ny trano morana amidy ny fitondrana teo aloha nefa 60 millions ariary dia mbola afaka mitevy ianao fa mora zany 5 taona ihany ny ame banky ianao satria 5 taona ihany ny ame ny assurance interne karama ihany ny azo alaina dikan'izay mahazo 6 millions d'ariary ianao a efa be dia be zany zay
Zay fotsiny de efa ahafantarana hoe Jean pouvoir d'asanao a ka raha mividy zavatra mihoatra 6 millions d'ariary ianao de efa tokony ho mailo ny manodidina anao zany. Zay ihany anaovana lekajy. Raha mipetraka zay système zay madio azy ny fiarahamonina. Tsika efa manana ny bianco sy ny samifina nefa Aviana indray mandeha vazaha bianco zany a rafitra tsy misy ilana anazy raha mipetraka ny rafitra. Tsy misy ilana anazy na mipaky zany fa tsy misy hoe ty fisarana spécial manokana. Omena voninahitra indray le mpangalatra ngezangeza kokoa hoe ary mihitsy any tsaraina. De le mpangalatra madinidinika ary amin'ny fitsarana madinidinika lasa mahazo voninahitra indray. Fa rehefa mpitsara de mpitsara de ny rafitra anarana maso tokony misy critère bianco nga nametraka critère tarifaire na mercurial de prix fiantsoana azy amin'ny finance publique. Ny telefônina ray ohatriny raha marché public fiarana fotsiny zay de vita. De avy aloha zy vidy telefôna ny vidy telefôna fa io vita any fanjakana ny telefôna amizay. Ka raha vidy tomobile aza le administration de fiarana hoe io ny vidiny tomobile fa tsy hoe vidy viva de 20 000 ariary ny vidy viva anankiray de vidy écran plat de 20 millions d'ariary vidina écran plat. Fiaranao fotsiny grille tarifaire hoe ny ciment anankiray a tsy mahazo mihoatra 50 000 ariary na anamboatra tetezana 4 kilometatra azy nareo. Ciment firy mavita tetezana 1 kilometatra de efa misy règle mipetraka eo vao mandeha ny rapport financier avy any hoe ciment folo lany tetezana 1 metatra vita de efa tokony mailo ndray ny contrôle financier hoe tsy mitombona aty mila ankety. Fa rehefa mipetraka ny système ka manao rapport ianao hoe navita tetezana 10 metatra izahay ciment 2 arivo ny lany tao anatiny io. Raha isika ohatra zao ny paviany mahazo lehibe firy taona ny silamany lany tamin'iny lehibe firy taona. Zay fotsiny de afahafantarana hoe tsy manaraka ny règle d'art d'ouvrage d'art ny fandaninana tao anatiny io. Iza ny tokony contrôler an'izany. Tsy misy zay système de contrôle zay. Apetraka le système de contrôle hoe rehefa manao trano ny fanjakana de zao ny atao hoe manara-penitra. Ny trano manara-penitra zay ny vizitena rava daholo. Tsy haiko hoe fenitra inona zany a loarara. misy mbola mpanangana ary de fa raha Ka zay izy tsy manaraka fenitra zany izy fa le finance publique ny mamitaka tranona 5 millions de déclaré 5 milliards. Zavatra misy teto hoe zany manamboatra EPP de 5 milliards. EPP fa moa de atatra 5 milliards EPP anankiray. Fa ny finance publique atsika mamela an'izany satria tsisy mercurial de prix na grille tarifaire. Misy zany a raha mipetraka ny grille tarifaire tsy mampaninana ny dada taonao azy no menao le marché fa ara-dalàna ny entreprise fa ity ny grille tarifaire tsy maty antoka amin'ny fanjakana manao an'le izy. Fa io a raha fa tsisy ny grille tarifaire miandro faraparany avavoakako le marché de meko anao le izy de zay prix eo ifanarahantsika isanao tsy manina fa ataovo 5 millions ariary ty telefôninako ty de menao anah ny 1 million ariary de voky daholo ny responsable marché public rehetra manerana Madagasikara any amin'ny finance publique zany reny nge izy rehefa nazavainy côté contre zay le izy. Anisan'ny mbola mafana ary mbola mitany sainy maro mbo fotoana zao resaka jirama mahitsika fa tsy araka ny tokony ho izy ny zava-misy ao lasa sady efa privatisena moa zany atany amin'ny jirama any ambadika any raha fanadidina manahoana zany amin'ny atao hoe resaka fiainam-pirenena hoe ahoana ny tokony hamerenana ny jirama io a mba ho tena tombontsoa ny vahoaka satria misy mitsetsitra ao anatiny ao fotsiny. Efa nazavainy RCR ihany koa io fa ny jirama zany tsy ny fanjakana reny. Ny fanjakana mangalatra, fournisseur mangalatra, ny dirigeant ny jirama mangalatra, mpiasan'ny jirama mangalatra, ny vahoaka koa mangalatra. Ngano mbola tsy menao zany amboarina ny conducteur de tsy mety na firy ia zany responsable. Ka raha mahany io a mbola stratégie hafa mihitsiny a fa raha miteny an'izany zay a mbola théorie ndray ozy ny olona fa tsy ilaina zany théorienareo zany fa maiky atsika zao maiky décolle de ny olona mamaiky anazy ny décolle fa tsy mieritreritra ny descente rehefa avy eo izy fa raha ny décolle atsika de ahoana ny idinana rehefa avy eo. Noho izany hoe ny fanafodiny jirama eo aloha zany a le problème fiarahamonina hoe mangalatra daholo ny fiarahamonina. Fa eo koa no hoe fa maninona tsika no mividy carburant
nefa tsika manana Fa zay mihitsy mahafaty antsika ve no manangana centrale anankiray any Antsimororo dia miala ao anaty poy ny pétrole dia mivantana ao anatin'ny motera dia tsy mila transport tena dia taritina amin'ny fil avy any mainty rano avy any Antsimororo ny courant manerana Madagasikara mandrapatapitra zao tontolo zao antsika manana jiro. Fantaniny teno ato hoe ny RCR ve andray anjara ny RCR ve andray anjara amin'ny fifidianana rehetra. Tsy lazalaza personne manapaka an'izay fa ny congrès national ny RCR manomana congrès national zay ny faraparan'ny taona any raha tapa-kevitra ny RCR kambana rehetra manerana Madagasikara fa hoe androtsika candidat dia mandrotsaka raha mbola tsy tapa-kevitra ny RCR ohatra tamin'ny 2023 fa nihemotra satria voaka malagasy mbola tsy tia metraka mpitondra dia tsy mandrotsaka izay satria ny anay tsy resaka seza fotsiny hoe dia aka seza rehefa mahazo fanjakana dia mety fa ny anay tena nova rafitra rehefa mbola tsy vonona koa voaka malagasy zay tsy mahavita rereny mila voaka malagasy Vita ve le fanovàn-drafitra raha ohatra ka tsy au pouvoir ianao? zay ny voizanain'izao mba ahirson'ny olona hoe andatsaka candidat ny RCR fa raha mbola tsy ampy ny olona resy lahatra ahoana moa ny andresenao an'ireto olona mampiasa vola reto ho resinao ve ny olona mampiasa hélicoptera nefa ny hélicoptera anankiray 10 millions d'ariary ohatra ny ofa ny atin'adiny ray ny RCR tsy hindrana zany vola zany ny ivelany tsy varotra Madagasikara na anampy an'ireo harem-pirenena efa lafo fa zay mitodika voaka malagasy hoe ametraka mpitondra sa tsy ametraka rehefa tsy ametraka ianao dia aza menomenona ntsony manomboka eo fa tsy zay bakoan'olona na napetraka olona ny antenainao bakoana fa mahana ny patron ny mpanao politika raha ohatra ka mahita milimilyary izy anaovana propaganda fa tsy fasika akory nanaovana reny t-shirt nareo reny nareo mahazo t-shirt dia afaka 5 taona reny nareo mahazo anankiray raha 2 alina ny vidiny 4 arivo isa-taona zany ny azonareo ka rehefa tsy hainao no andray an-tanana no avy firenena ho an'ny taranaka fa zay ny tsakanan'ny RCR ny mambarany RCR rehetra dia manana zany toe-tsaina zany hoe ho an'ny taranaka ny anaovana ty zavatra ity fa tsy ho an'ny tombontsoa ho an'ny tena manokana noho izany raha mandraisy lahatra anao le izy dia mba mitsangana dia mba ataovy za ametrahan'ny RCR candidat fa zay tsy varotena laza tsy varotena ny any ivelany ka aka vola vahiny dia avy eo amidy fotsiny le harem-pirenena efa lafo daholo moa izy ireo anatin'ny jiro maresanao teo vokatra le t-shirt andraisinareo reny tompo raha ohatra ka mbola andray anareo dia mitoy ny lista fa efa lafo reny ny base dollar ny QMM seretany mbato visin'ny tarina efa lafo daholo reny ka raha nisy nakany am-posinareo reny dia toy izo any mandray t-shirt sy mandray kaskety. Misy manarika moa tsika rahalahy eto metraka fantanina dia akory zareo afaka metraka fantanina. Resaka fahavononana i président laza fahavononana vahoaka malagasy tao anatin'le resaka teo ny zavamisy tsikarotra indrindra tao aorianan'ireny tolona 2025 reny nalaza tokoa le hoe anova rafitra ny zavamisy nefa ao anatin'izay dia hoe betsaka ny olona resy lahatra amin'le hoe tsara le fanovàn-drafitra mety le hevitra fa nefa miravoravo tanana noho ny hoe mbola tsy raha ao avy ny fifidianana mety tsy ho lany ny RCR manahoana ny mety fahitan'ny RCR amin'izay hoe fanehoan-kevitra zay atao hoe olona betsaka ihany ny mieritreritra sahala amin'izay izy betsaka fa tsy ampy mbola tsy ampy matoa zay mitete Madagasikara raha nanaiky ny fitondrana amin'izao anova rafitra dia niditra izay rehefa tsy mbola anova rafitra zareo ka manao déclaration mazava hoe dahoarisika anova rafitra tokoa dia tsy miditra izay tsy resaka sezana ministra na prime ministra no ahafahana manova ny Madagasikara tsy hoe tsy mahay ninina le prime ministra teo aloha dia mahay be ty vaovao ty hitatsika eo izy raha mahay be fa za tsy mahay noho le teo aloha diplôma koa tsinitsina raha oharina amin'ny prime ministra rehetra tany aloha tany no izany tsy reo hoe lasa prime ministre laza dia zay mahafahana manova zavatra fa rehefa mifanaika malagasy hoe ndao anova rafitra zay vao mety io no izany miandry le vahoaka malagasy maro ho resy lahatra fa tsy hoe amin'ny anasezy laza dia miova io farafaratsiny tsika zany ny vahoaka malagasy manaiky hoe ny RCR no mitondra le firenena dia efa misy ekipa ny RCR anova le rafitra fa tsy hoe misy olona mitondra eo dia ny RCR mba homena poste ministre ao dia efa mahazo carburant zany laza dia efa miova ny rafitra fa nga zany manova amin'ny système de rémunération tsika na ny
fomba fanakaramana vao miditra eo laza de fitampona indray ny vavany fe raha voko ve moa izy de hiteny intsony fa zay ny mahazo ny ministra rehetra teo a miova ho azy ny comportement rehefa tonga ao trandraka tany mena volotany no arany no izany miandrotsika amin'ny fotoana ahitany RCR hoe fotaony zao ilatsahany fa ho tafavoaka am'izay tsika am'ty mahatoa zany zay ny teny hoe lasa am'izay io de ny indikatera ty ampelantananay mamaly hoe tafavoaka am'izay fa andao de manaraka avoaka malagasy miandrotsika aloha zany mana patience tsika fa tsy mbola zao le izy a raha ohatra moa tapa-kevitra ny fitonana tetezamita fa nova rafitra de zao zany le izy fa tsy tapa-kevitra zareo mandeha voie normal tsika makany amin'ny fifidianana afantaniny mpiaino ato hoe vonona ve ianareo iady amin'reto mety karana mitenena ato fanafizateny iady amin'reto mpangoroka reto mpangorokarena zany satria misy an'izay ao alohan'le aniny de rehefa tonga amin'ny fitondrana ve sy iovan'ny fomba fiainanareo fa manina ao atsika miatrehitra foana eo vo hitondra firenena tonga de iady ny atao an-tsaina reo olona mangorokarena reo anie ny rafitra ny mamela anazy angorokareny fa rehefa apetraka ao ny rafitra mazava de tsisy arena ho aorin'olona tokana zany eto reo olona reo mitady vola ohatranao ka tsy rehefa hoe nanan-karena tamin'io izy de midikan'izay hoe olon-dratsy izy zay kely izy fa rehefa hovainao le rafitra de mba voazara le arena fa tsy hoe dao tsika iady am'ry lasa izay foana ny toetsaitsika ahoana miova ve ny RCR raha tafakatra eo miova zay raha ohatra ka tsy miova le rafitra zay mahatokana tsy miditra eo raha tsy anova rafitra izany anova rafitra ny RCR ny zavatra fanantenana avoaka malagasy de hoe zahay hanova rafitra ny mambra rehetra era Madagasikara de mifanaiky am'izay hoe rafitra le ovaina raha tsy manao an'izay laza raha zany ferson ina manahaka anareo tsy latsaka an-dalambe ny apitsony ihany vao mivadika lela fa raha maro anisa le avoaka malagasy aongany lazaraza ferson fa tsisy lanalaza ke zany atao inona olona ohatran'izany na ny teniteneny ara tsy tazominy de atao inona olona ohatran'izany zany ake ny olona tokony esorina fiarahamonina de tsika tsy mahasan'izay be de be ny lainga fohitatsika mpitondra eo fa mbola mitazana ihany tsika hoe mbola mety misy fanantenana ihany angamba amin'ny lainga fahatelo ditra lainga faefatra de sao de mbola ilaza marina ihany eo amin'ny fahadimy de sao de mbola ilaza marina rehefa nandainga ny olona de efa réflexion anatiny mandainga noho izany ny teny no anamarinana ny teny no anameloana mamaraparana ny fiarahantsika namatolazaraza ferson anisan'ny zavatra nanahirana kely tamin'ity herinandro manana ny hevitra manokana ianao anatin'ity afaka mamaly afaka tsy mamaly misy nyreny ate somary tsy fahamatorana mihitsy e fanomezana izy te tsy fafahana mivoaka ny territoire avy eo afaka adiny ray sasany de hoe levena indray izy haony zany maritsy ny te tsy fahamatorana zany fijerinay anazy marona kosa favovalinao kely izy marana anao zany tsy mitombona zany hoe administration ngeza be chef de l'administration no mitsipaka indray ale fanapakevitra administratif rehefa avao misy problème zany mbola rafitra indray koa zany ny zany tsy voankajo melo mihina ny impact anty décision ty zay mahatonga an'le hoe tsy voatery iady aman'olona ny atao raharaha de avy eo anao vao manao ankety ka le olona tsy meloko akory mana ny antony ny olona manao zavatra eto Madagasikara fa manino antsika ny avy hatrany de mieritreritra fa ny olombelona rehetra eto zay manan-karena de atao hoe ratsy de zay mahantra de atao hoe tsara fa ianao ka mbola tsy soloky ny mpangalatra na renyle mpangataka reny reny ary de mampisoloky ianao ny zay mila fiomanana ny mitondra firenena fa tsy maimaiky ianao hoe any anady zao ihany de reto mpangala de reto ny atao hoe olo-marina mila fiomanana administration ny manavaka hoe reto marina reto diso ka raha namela andreo olona reo anao corruption ny administration tsika de nanan-karena tokoa ary izy moa zany namefaefana anazy
nazahoan'ny entreprise malagasy ohatra izy nivarotra re fa tsy gasy tany amin'ny administration nanao corruption dia namevahana le mpandrarà ohatra zany a olon-dratsy iny nefa ny administration nge no namela anazy anakarena noho ny amin'ny corruption tato anatin'ny administration zavatra tokony ataontsika zany de hoe foanany le corruption raha ianao nge raha nangana entreprise de any amin'ny dibema mandeha noho izany tsy maintsy manao corruption ianao raha tia hatsangana entreprise ianao zany mazava be corrompre ianao raha tia handeha malaky mazava be zatra an'iny ianao de efa omenao vola fotsiny efa fantatrao daholo hoe mandray daholo any amin'ny administration any raha va tsy mame anao de lazainy fa tsy malala fomba hitanay nge zany naminareo mpanao gazety azy ko manao interview anao isaky ny après formation de misy mpanao gazety mitsangana hoe fa mametra kely avy nanaraka formation izy amin'io a de misy mpanao gazety tena matotra hoe zay tsy akanin'inona fa fantatray fa marina io misy daholo eo amikarazan'ny olona de mpandrarà koa mba ohatran'izay manara ohatran'ny faiblesse ny administration izy mba ho tafavoaka raha tafavoaka be izy noho ny faiblessenao izy ve ny diso ianao nge diso am'zany de tokony mba matsiary tena responsable le administration fanjakana zany ahoana ny anarenan'le administration mba tsy afaka niararoatra tso ny olona hafa de ho victimeny hafa zay ny tokony atao hoe ahoana ny amiatrana rafitra hitandremana tsy atongavana am'izay hoe misy olona manararoatra n'io rafitra io be de be tondro mo tsy manana nge tsika zay le izy noho zany ararotin'olona le faiblesse ny administration asolokina le taratasy satria maniantso amy be ny tanàna fotsiny ao re amin'ny 100 kilometre reo hoe mba alefaso imprime anakarapanondro azafaty fa rehefa tonga ty izy de fenoko tonga de sivy numéro fotsiny manakarapanondro faharoa ianao zay manaiky an'izany be ny tanàna eto amitsika nge misy an'izany hoe misoram-panambadinana amy commune iangavina amy be ny tanàna mba fafao atao iny de rovitana le boky ole de manao divorce de mandray vola amy be ny tanàna misy nge zany eto amitsika faible be zany io administration tsika io ahoana ny arovana zany zavatra fa maso mahita ny anay zany hoe nakany amy commune izy roa hoe aloha tonga de any amy commune novitina ny boky de tsy mila mandalo divorce tsony de tapony administration zany problème zany mahay amy faiblesse ny administration io zany ny olona de ararotiny a zay faiblesse zay ianasika marina ny fotoana isika fa naizana aiza de afatrafatra ho an'ny mpiaino ho an'ny ampanaraka ny fandarana ihany koa avy aminy mankasitraka namanao Olivier mankasitraka ny tato amin'ny radio a nandray anay tamty takariva ty nono fa nitondra sosikevitra anatsarana ny fiarahamonitsika ireny faneho-kevitra reny isorana be dehibe ny ekipa eto Antsirabe a ny any manotrona eto androany a tsy natafakatra eto am'izay plateaun'ny radio zao ihany koa isoranandreo nanotrana ny formation a isoranandreo mikarakara rehetrarehetra mitoy ny tolona na ny tambaben'ny olo-pirenena na ny presse ny andraikitra zay ny fanalavana ny RCR amy teny gasy tolona tambaben'ny olo-pirenena na presse ny andraikitra tsy mijanona itsika raha tsy miova ny rafitra tsy lazarazafy fiarson no atao zava-dehibe fa rehefa mba miova ny rafitra de mba afaka manantena isika fanjanatsika hanao concours ny ray androany de tsy misy vola aloha na ariary aza fa mitovy ny chance atsika rehetrarehetra fa raha mbola io rafitra iny misy eo efa miomana ianao fa ny zanaky nienjana ozy ny fitenena no tafiditra any amy concours ny zanaky nienjana nefa tsy voatery hienjana de mebato ny administration satria misy fitenena zay hoe zanaky leona ho tsy tokony saka nefa ny zavatra hafa no mitranga rehefa aveo a noho zany tsy voatery hienjana zanaky nienjana dikany a mila manova rafitra isika mba ahafahatsika manatratra ny tanjona dia miala n'izay corruption zay a mankasitraka tompokolahy mankatela tompovavy manao mandram-peona ho amin'ny manaraka iray ianasika isorana be dehibe a ilazarazavatry sao ny vahiny teto amin'ny fandarana inona fa rehefa mandalo eto Antsirabe izy mbola